Nisy vanim-potoana teto Madagasikara tena naparitaka ary napatahotra tokoa ny valana retina pesta mba hifehezana ny fiparitahana izany dia nanaraka fampiofanana makasika ny fifehezana ny valana retina pesta. Ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny service de santé militaire manerana ny nosy tombony lehibe ny ahafahana nanaraka izany satria dia mivoatra ny tontolon'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny alakamisy 5 Jolay 2024 dia nanaraka fampiofanana mikasika ny valana retina peste ireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny service de santé militaire manerana ny nosy. Tetsy amin'ny direction centrale de service de santé militaire Ampahibe no nanatotosana ny fiofanana izay naharitra 2 andro. Ity hetsika ity dia tafiditra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa peste iarahan'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny président départemental de la Réunion. Nosiniavina tamin'ny volana janoary ny tetikasa ary ny volana may no nanomboka ny tetikasa. Ny mikasika nyity projet peste iarahan'ny ministère de la défense nationale amin'ny alalan'ny direction du service central du service de santé militaire sy ny conseil départemental de la Réunion dia tetikasa anankiray izay nomanina ny conseil départemental miaraka tamin'ny DCSM no ny fahitana fa nisy trangana peste nanon'olona maro tamin'ny taona 2017. Dia nitsiry ny hevitra hoe misy andraikitra tokony raisina ny service de santé militaire dia nieritreritra koa ny conseil départemental fa afaka miady sy misoroka ny aretin'io ny service de santé militaire dia izay zany tombo an'ity projet ity. Rehefa vita zay dia nisy ny fanaovan-tsiny ny arahan'ny ministre ny ministère de la défense nationale sy ny président du conseil départemental de la Réunion tamin'ny volana janoary 2024 dia nisy ny fandaminana ary tamin'ny volana meteo no tonga ny famatsim-bola ahafahana manomboka ilay tetikasa dia natomboka amin'ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny service régional de santé militaire sy ireo formation sanitaire des forces armées fahafantarantsika azy dia le hoe infirmerie de garnison na infirmerie tsotra dia ity androany ity zany dia misy 2 andro fampiofanana mikasika ny peste. Raha tsy aiviny tamin'ny fiatrehana ny valana retina peste izay nirongatra tokoa tamin'ny taona 2017 dia isan'ireo niara-niasa mavitrika tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny alalan'ny direction centrale de service de santé militaire. Ao anatin'ny tetikasa peste dia maro ny hetsika natao ho fitsoroana ity valana retina ity aoriany ny fiofanana. Izany dia tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny vanim-potoana mampianaka ny aretina peste.